tamin'ny taona voalohany nananako fahamatorana tamin'ny fiarahako tamin'ny tompo dia nanao ampahafolo-karena izay sy devy satria fantany fa tokony atao zany ary nampianatra ny momba amin'ny ampahafolo-karena atao am-piangonana izy dia tompo tamin'ny fisaoran'Andriamanitra zay ka nanao zany foana nandritra ny fadinay fa nianatra betsaka momba ny fanomezana izay nanomboka nanome betsaka ho an'Andriamanitra ary ny amin'izany zavatra zany dia nahare niantson'Andriamanitra teo amin'ny fiainako tamin'izany fotoana zany zavatra rehetra nataoko dia nianarako ny boky roa tao an-trano ary nataoko zany nandritra ny 5 taona ary tsy nandony ninona tamin'ny nanaovako zany nisy filana rabola tanteraka moa teo aminay satria niala tamin'ny asa mba hahafahako nianatra ary niomana tamin'ny asan'Andriamanitra satria efa tara loatra moa ary avy hatrany dia nianatra baiboly efa telo ny zanako tamin'izany ary dia tany amin'ny sekoly fanamasina nandehanako dia nieritreritra hoe sekoly tsara ihany zany fa eto dia miteny aminao hoe raha isy daholo ny fampianarana izay azonao raisina raha tsy manana fahafahana voaka ny trano ianao dia aza misaina hoe tsy afaka ampiasain'Andriamanitra ianao zany ary isam-bolana izay dia nila fahagagana vola $100 andoavanay facture rehefa niala tamin'ny asako dia tsy ampy $100 foana ny vola andoavanay facture fa ankoatr'izany ny zavatra hafa mbola tsy ao amin'ny fividianana akanjo mbola tsy ao amin'ny fahavakisana pneu mbola tsy ao koa ny zavatra hafa dia tsapanay fa tena mafy taminay zany andro zany ary nieritreritra mihitsy afa taoriany zany sorona lehibe natao zany sorona lehibe za hitanareo lalanay san'Andriamanitra anaovana fahagagana tsy takatry ny saina zao dia nataony zany fahagagana zany isam-bolana dia nahita fahagagana foana izay ary afaka nandony facture fa nandritry ny taona maro ny vidy nandeha tamin'ny finoky rehetra ka natambatra avokoa ny $2 sy ny 3 ary nitady izay mba kiraro nylain'ny zanako tany an-tsena tany dia jereo nge zao nahita marika vaovao kiraro tenisy mora be izay tamin'izany tena ho an'ny zanako lahy tonga dia hoe misaotra anao Jesosy io hitanareo tsy nataoko tsintsiny zany andro kely fanombohana rehetra zany fa dia nataoko tsy fantatro satria zava-dehibe tamiko ny mianatra ny atao hoe finoana marina ary dia nijery fotsiny ny fahatokian'Andriamanitra ny amin'ny nanomezany ny zavadrehetra izay nilaiko kanefa tsy mba nanao teny filazana voady mihitsy za tsy nilaza ninona ivelan'ny fianarana baiboly tao an-trano ireo mihitsy satria naniry mafy any mba anana fahafahana itoriteny ary nanana manaray izay tena mbola tanora atao ministera ireo no nanomboka nanana fahafahana mihoatra kokoa noho ny ary ndray andro ny anao tamiko izy ireo taoriana nandihana ny voaka sy nanaovany fanolora-tena mahafinaritra tany dia nijanona ry zareo mba hiteny tamiko hoe atraiza ny atsara ny herinandro vitany sy ny abetsaky ny fanatitra azony sy nolatehary asa tamin'izany fa tena faly ry zareo fa tapoka teo moa ohatra ny tonga saina ihany izy hoe ahoana moa no atakarantima tamin'ity izany dia niteny izy hoe tsy mampaninanao ve ny tenenako izany taminao dia hoe dia raina ny tompo misaotra Jesosy zany hoe niezaka mafy any faly ho azy ireo fa misy sombony amiko izay nieritreritra hoe Andriamanitra roviana vao ho avy ny anjarako tiany no tiako lazaina aminao imbetsaka Andriamanitra no manao zavatra ohatran' izany satria manana tanjona ho anao izy ametraka anao eo amin'ny toeran'ny hafa ary te ampiseho anao fa azon'izy ireo izay inony ary mety olona izay tsy eritreretinao mitovy toe-panahinao kory azy ary raha ho anao dia tsy ho takatra sainao hoe manina no ataon'Andriamanitra amin'izy ireo izany fa tsy aminao ary izany no karazany zavatra izay ataon'Andriamanitra koa satria izy no maneho ny fitsarana ny dera ny zavatrehetra ary tena mafy tamiko izany andro izany fa avy eo lasa androm-pandresena satria rehefa lasa izy dia nandeha nitsirara teo amin'ny fandrinan zanako vavy ary nahatsiary fahasambarana izany zany hoe ntomany sy nikikika mafy niezaka mafy mba azo n'Andriamanitra alahelo dia firy amintsika ny malala fa matetika sika ny miezaka mitady n'Andriamanitra alahelo atsika tsy haiko aloha nareo lehilahy raha mba manao zany fa zay vehivavy ako manao zany foana zay no izy Andriamanitra tena te hijanona zany tsy mavita tsony Andriamanitra efa fantatro fa tsy hijanona zany akory ianao fa na dia efa lazany azy ina ihany koa no ataonao ianao koa nefa tsy manan-javatra iverenana mila manana izay mety amintsika sika mba tena hahafaly an'Andriamanitra
hitanareo Andriamanitra dia mamindra fo fa tsy malahelohelo foana zany izy, misy mahasamihafa azy zany. Dia natory teo amin'ny efandriana sady nitomany mafy dia mafy hoe Andriamanitra efa namety zahay ary efa niala tamin'ny asako koa, efa isam-bolana izay no manamatra ny kely foana fa tsy manana dia varay vety azy. Fa hitanareo dia mba hisarika anareo amin'ny andro zareo Israelita ny vahintany amin'ny tany efitra nandritra ny 7 taona. Ny kiraro ny tsimba ary ny akanjo ny tsirovitra nefa izy ireo tsy nahazo vaovao mihitsy. Misy afatra eo na tianao azy zany na tsy. Hitanareo avy any amin'ny tany tsisy ninonino sika. Zay nisy atsika taloha fa zao entina ho any amin'ny tany misy fahafenoana. Dia natory teo amin'ilay fandriana sady nitomany teo dia zao nanapa-kevitra fa rehefa avy nanara-po tamin'ny ranomasy teo dia niteny mafy tamin'Andriamanitra. Mbola hitohy amin'ny ampahafolo-karena sy ny fanomezana. Ary raha mbola hitohy amin'izany mandra-pahafatoko aza ka tsy azo vokatra akory dia mbola hitohy anao foana satria izany no tokony atao. Tamin'izany andro izany dia nisy zavatra nivato eo amin'ny tontolon'ny fanahy ary milaza mahitsy aminareo fa hatramin'izay andro izay dia ny ara-bolantsika nanomboka niova sy ny tombo. Ny fitsokombakombana midika fanaovana latsaka ny tokony atao. Izany no antsoina hoe fitsokombakombana. Rehefa tara ianao amin'ny fotoana izay ny fanomezana kanefa tsy tokony ho tara ary raha zavatra tokony ataonao zany efa tsy vitanao dia tsokombakomba izany. Rehefa tonga tara 20 minitra ao am-piangonana ianao ao anatin'ny fiankofana, tsy maninona raha voahitsako ny ratsan-tongotrao satria za tsy hiverina raha tsy afaka eritaona. Raha herinandro reny herinandro tonga tara ao am-piangonana ianao dia manakorotana ny olon-kafa rehetra izay miezaka eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Tsokombakomba izany satria antsika fa tsy mety izany ary za mahita fa mitondra fahampotehana tanteraka amin'ny fanahintsika izany amin'ny alalan'ny tsokombakomba kely. Satria avy eo sika manao fialatsiny tara satria nisy embouteillage dia fa tsy tokony izany. Fa tsy ny fo aloha mihitsy sika ary raha tsy voalamintsika tsara ny fotoana dia tsy ho vitantsika izay tokony atao. Mety ho tara daholo ny ondrehitra fa raha tara foana ianao mandavan-taona dia lasa toetranao izany. Tsokombakomba koa rehefa miresaka tsy mahomby foana sika haintsika fa tsy tokony atao. Ny tsokombakomba. Ahoana ny fomba hitondranao olona? Jinjaina fafintsika foana tsika. Rehefa mihina be loatra dia hitombo lanja be. Raha mandany be loatra ianao latsaka amin'ny trosa marina izany. Raha tsy fafanao ny tranao dia aloto be izany. Ka raha mitsokombakomba ianao dia ohatr'izany koa tsy afaka ny hijinja efa nomanin'Andriamanitra ho antsika izany sika. Izany tsy midika fa tsy tsara amintsika Andriamanitra. Izany koa tsy midika fa tsy afaka ny hanana fifandraisana amintsika. Tsy midika izany hoe tsy ho any an-danitra sika. Fa ny anatra ny marika faefatra rehefa tonga teto androany ary ndresaka momba ny karazana voy izany ary ny Baiboly dia ndresaka fahalalinana amin'io fanoharana io ka milaza hoe voy iray ihany no nafafy teny amin'ny tany nisy vatolampy. Io voy ihany no nafafy teny amin'ny karazana tany hafa dia mbola io voy ihany koa no nafafy teny amin'ny tany hafa koa ary mbola voy io ihany no nafafy teny amin'ny karazana tany tsara. Fa na dia voafafy teny amin'ny tany tsara azy zany dia tsy nitondra vokatra mitovy teo amin'ny fiainan'ny olona rehetra satria ny Baiboly dia milaza fa misy 30, misy 80 ary misy aza mamoa avo 100. Tiako fantatra ny zavatra ohatr'izany. Na dia mieritreritra izany fotoana fohy aza. Raha ohatra ka tsara ny tany ka mitovy ny vokatra dia ahoana ny sasany nahazo 30 ny sasany 80 ary sasany 100. Mino amin'ny foko rehetra fa miankina amin'ny zavatra izay nataon'ny olona teo amin'ny fiainany izany. Hitanareo zao raha mijery ny Jaona 5:12 ianao dia milaza izy fa sasany namoa
ary ny sasany mamo be ary ny sasany izay tsy mamo mihitsy dia esorina ka misy karazany vo raha jerentsika i Mosesy rehefa nandeha nakandidy folo izy dia nisy olona maro niara-niakatra taminy tany an-tendrombohitra ambony ary avy eo amin'ny roa tamin'ireo olo ireo no nitoy niaraka taminy tany ary avy eo nitoy ihany izany ary farany dia Mosesy rehetra sisa no tonga tany an-tampony. Ianao koa afaka nakaiky an'Andriamanitra arak'izay tianao fa akaiky manao anao moa ny tadavinao. Ina ny vidiny tianao efaina mba mifomaraina ve ianao ka mandany fotoana miaraka amin'Andriamanitra? Afaka mijery fahitalavitra 5 minitra fotsiny ve amin'ny alina dia mandany fotoana rehetra miaraka amin'Andriamanitra? Afaka omenao an'Andriamanitra ve izay zavatra teneny anao? Atraiza no tianao andehanana? Tianao ve ny hoe kristiana 30 fotsiny na 80 fotsiny sa ho zato eny? Andeha ataontsika hoe tany tsara daholo ny olona rehetra eto androany ary sika rehetra tsy ho any amin'ny tany feno vato na ho any amin'ny tany mafy na tena tiako ny anao fampianarana mivelatra amin'ity fotoana manaraka ity. Mazava ho azy mila manapa-kevitra sika. Afaka manao tsikomakoa ianao dia afaka miala amin'izany fa mahalala ny tokony atao nefa tsy manao izany dia fahotana ary rehefa mitsikomakomby isika dia tsy afaka azo ilay valosoa lehibe izay nomen'Andriamanitra ho antsika. Fa tsy ho raro no anao mihitsy raha ny zavatra ataoko dia nitsangana eto miteny aminao fotsiny hoe atraiza ny andrin'Andriamanitra ty hitanao nefa tsy hiteny aminao fa misy andraikitra ho raisina ho voatay ianao. Tsy manao izany mihitsy satria lasa hamandrika anao hamodika ny fanantenanao izany. Ahita olona amintsika tiantsika no maheno hoe tahin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra ane hitahinao, tahina ane ianao ary tena te hitahinao mafy izy. Reo olona te hitahinao izy. Ahoana tena te hitahinao izy? Fa mila mandraikindraikitra ianao aloha. Tiako raha mbola hanana ora telo amin'ity arivo ity fa tsy haiko. Mety mbola hanana lava kokoa za nanimbana ny tany velany tany. Andeha anga isika ho any Matthieu 5:20. Tsy hoe ny fahitanao ny Matthieu 5:20 anga nanao namarina izany fa antenaiko nareo mba halala izany tsara fa antsika mametraka teboka vitsivitsy eto. Matthieu 5:20 dia miresaka tantara telo samy hafa ary ny tsirairay amin'ireo dia samy mampahery avokoa. Ao ny tantara ny Virjiny folo, ny 10 adala sy ny 10 endry. Ka ny 10 endry, endry ireo satria rehefa niandry ny mpampakatra tsy nitondra ny fanilo fotsiny izy ireo fa mbola nitondra solika ihany koa. Matthieu 5:20. Rehefa nitondra ny fanilo ny Virjiny adala dia tsy nitondra solika izy niaraka taminy. Ny kristianina adala dia tsy afaka ny anao zavatra tsara mihitsy. Fa tahaka ireny olona bridany ireny izy rehetra. Ka mitsangana eo ambaravarana amin'ny fotoam-piasana amin'ny valora. Maneno fanairana amin'ny valora. Lasa mandeha miasa ianao. Marina dia eo amin'ny fotoana izay mandeha hanao miasa iny amin'ny valo sy fefy fa ny dia tadavinao amin'izy ireo ny anomboany amin'ny valo. Fa ny kristiana endry dia tonga any amin'ny folo ka hatramin'ny valo. Ary tsy reraka ireo. Tsy mahatsapa tena meloka izy ireo. Fa ny kristiana adala kosa dia maka toerana ka milalao ny internet rehefa tsisy olona ao anefitra dia mijery zavatra ho azy eo izy. Aveo rehefa manana fandresen-dahatra kely izy dia naisaoran'Andriamanitra fa tokoa nge ratsy karamy. Mandeha any am-piangonana ary manao fahafolokarena azy menao ny fahafolokarena. Menao ny fahafolokarena kanefa tsy zavatra nitranga arak'izay andraindrainao mety nisy tsikombakomba tao. Nareo zao mitady aho tonga eto mba hanetsika kely anareo. Amen.
fa misy tsy kombakomba kely ao dia hitanareo raha tsy mahafantatra mihitsy nareo dia tsy tompona andraikitra amin'izany fa raha mahalala ianao na tsy lalala taloha natokavanao teto androany ariva dia izao vao fantatrao zany ndrika fa tsy mila mody any an-trano anampisa ny tropony adala ntsony ianao ary tsarovy fa tsy izay tsara nataonao indray mandeha fotsiny fa ny fanaovanao ny tsara foana zany ary hitako fa mety ny ataontsika rehefa tsy misy mijery atsika satria ny tena marina aza dia Andriamanitra mahita ny zavatra foana ary efa nianatra izany tsara izany ho an'Andriamanitra sika ary tsy mihevitra ny azo valiny tsara marina mila manao izany tsara izany ho an'Andriamanitra sika tsy mihevitra ny azo ny valiny tsara fotsiny ka dia ho fantatrao ny tantaran'ireo Virjiny tonga ilay mpapakatra ka izay tsy nitondra solika dia maty ny fanilon'izy ireo ka dia nangataka tany amin'ny Virjiny endry izy ireo ary ohatr'izay foana no fisehony tsy vitako akory izay tokony ataoko mameo amin'ny ianareo re ahy ary efa nandeha tany mpapakatra zareo dia izy hoe tsy fantatra akory nareo ny ohatra manaraka dia ny mpanompo telo izay nomena talenta ny ray talenta 5 talenta 2 talenta 1 araky ny fahaizany avy ny ray izay nahazo ny talenta 5 dia nampiasa izany ka nahazo 5 hafa indray ny ray izay nahazo ny talenta 2 dia nampiasa izany ka dia nahazo 2 koa ary ny ray izay nahazo talenta 1 dia nandavaka ka nandeviny izany tao anatiny satria natahotra izy ary efa tonga ny tompony dia naka izany izay tokony ho azy ary naka izay azo tamin'ny talenta izy ary dia nanontany antsika koa izy inona nataonao tamin'ny fiainanao inona nataonao tamin'ny fotoananao firy ny olona nampianao atraiza no efa naleanao atraiza no avy efa nandehananao ary tsy izany famonjeny voavonjy ianao satria mino an' Jesosy miresaka momba ny valisoa eto izay nandray ny talentany ka nampitombo izany ho 5 dia hoy ny tompony aminy tiako indrindra izany jerentsika amin'ny Matteo 5:17 ary ity dia tokony ho reniny tsirairay avy amintsika ny tompony dia niteny taminy hoe tsara izany satria ianao mpanompo tsara sady mahatoky efa natoky tamin'ny kely ianao ary atao ho mpanapaka ny be ary zao jereo ty anisan'ny tiako indrindra izany midira ary zarao ny fifaliana fahazotoana ny fitahiana izay tiany tomponao firy aminareo ny tia azo izany fifaliana izay nan'Andriamanitra izany hitanareo rary ny andra misy karazan'olona miaino ahy amin'izao fotoana izao ary na dia izay tsy eto aza fa ireo izay mijery fahitalavitra mety tsy hanam-pifaliana intsony ianao satria tsy matoky intsony mety nanao zavatra tsara kely sy zavatra tsy kely ianao tsy kombakomba dia ny fandehanana kely loatra mihoatra izay heverinao fa tokony ho izy ary mety efa nataonao azy izany satria misy olona maro fantatrao fa manao izany koa fa rehefa mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra ianao dia tsy anontany olo-kafanao izy fa ny olona tsirairay dia samy anao tatitra ny tenany avokoa mba hanampy olona ve izany misy olona nanapa-kevitra ve tsy tiako iaino asy teka fotsiny nareo fa tiako hanapa-kevitra nareo efa nisy olona nieritreritra karazana sehatra afaka akariny ambony ve tsy ho fanamelohana izany ny tenin'Andriamanitra dia nomena mpahery atsika ary koa nanatra atsika tsy mety aminao no mandeha tem-piangonana isan-kerinandro dia tsy mandray fa tsy fampaherezana fa indraindray mila kapohana ianao amen avelao hiteny zavatra aminao ary anampianao matoky ity tsy hoe ho lasa ohatry ity ianao fa tiako menanao ihany izany eny ary aza manantena valindray alina izany satria rehefa manomboka zavatra miaraka amin'Andriamanitra ianao ka manantena vahaolanaingana dia ho diso fanantenana ianao Baiboly dia milaza fa Andriamanitra dia manala antsika amin'ny fahavalontsika tsikelikely
amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra. Tokam-barotra maneran'izao tontolo izao tsy mahavita ninina amin'izany, misy sasany amin'ireny tena dalàna mihitsy. Ho any ty fanafody ty fa indray andro ihany dia hitanao fa hitsonika ny tavinao. Maniry aho mba azo ny vola izay nomeny olona tamin'ireny toeran'ireny. Fidio ty milina ty mipetraha eo amboniny, izay fotsiny ny zavatra ataonao dia mihetsika ny tavy hiala ao aminao ao. Mariny, efa nahazo fahendren'Andriamanitra nareo. Masina firy izay no nananao an-tranao nefa ianao mbola matavy ihany. Tiako lazaina efa nandramako daholo ireo nanao fehikibo ah. Atao manodidina anao tahaka izao ny zavatra azoko dia fahatezerana dia ohatranao. Tsisy tavy niala tamiko teo. Tiako ty ray ty. Ampiasainao ty crème vaovao ty dia miala indray ala ny panda rehetra. Fa tsy nandaitra izany efa nosorako daholo zavatra rehetra izay mety nosoranao. Tiako lazaina hoe misy crème izay efa nosoranao ary manala fariparitra izany. Misy crème afaka hosotrao izay hanala ny ketrona. Ary misy crème izay hampamirapiratra ny tavanao dia misy koa karazany hafa. Fidio ty fiary ty ary dia vetivety dia ho tsara ny tenanao. Mandra-pahatonga ny 3 taona tokony andoavanao vola dia efa taona vao vitanao. Dia avy eo anao tonga saina fa fiara tokony $3,000 ny vidinao lasa $3 sy 1 hetsy. Dia izao ianao tsy mahazo aina fa lasa ohatry ny reny adala ireny. Tiako ty ray ty ny tena mofo mamy mihitsy. Fidio ty ranomandry ty. Ary tifiro aminao fa hisarika lehilahy niry anao eo amin'ny fiainanao izany. Izay ranomandry izay tsy voatery ety aminao. Mety tsy afaka miaraka amin'ny vatanao izy ary mety hahatonga anao maimbo azy. Zao ah. Mba fantatrao ve ny antony hividianany olo izany zavatra izany satria isika mijery zavatra tsy misy dikany foana. Fa hoe isika tokony miandry foana. Ny zava-mahagaga izay ataon'Andriamanitra tsy hanaovantsika ezaka be ary tsy mila miandry ela akory. Ny faharetana dia vokatry ny fanary izay indrindra ny tiako lazaina. Ny faharetana ela. Ny faharetana ela. Ao amin'ny Genesis ny Baiboly milaza hoe raha mbola mitoetra koa ny tany dia isy fotoam-pamafazana sy fotoam-pijijana. Ay, ndao ahenantsekely izany. Raha mbola mitoetra koa ny tany dia isy famafazana. Miandry fotoana ela lava izany dia mety mampiombolo mihitsy fotoana dia mbola mitohy dia fijinjana. Mara izany tsy maintsy mahery sika miaraka amin'ny tompo amin'ny alalan'ny heriny. Atrakao ny lohanao fa tsy ho resy ianao. Tsy ho resy ianao mandrakizay ahita zavatra tanteraka hatramin'ny farany ianao. Andehananao ny lalana miaraka amin'Andriamanitra. Ary na dia mbola tsy nahazo ny zavatra izay nitadavinao azy ianao dia mbola hatoky an'Andriamanitra foana ihany. Afaka ny ianao izany ve isika? Na dia tsisy zavatra itsony azy dia mbola atoky an'Andriamanitra foana. Ny vokatry ny fahatokiana dia vokatra tsara mampitombo. Aoko namana matoky. Aoko matoky ianao amin'ny asanao. Zany tsy midika hoe tsy afaka mijana mihitsy ianao na andeha any amin'ny hafa fa rehefa any ianao dia aoka ho matoky foana.